Zavatra mahagaga indray sy mahatalanjona ary mahalasa saina raha vantany vao mandre any fisian'ireo omby izay mivoaka avy any anaty ranomasina any ary mipetraka foana moa ny fanontaniana eny anivon'ny fiarahamonina eny ny amin'izany fisian'ireo omby izay mivoaka avy any an-dranomasina izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fisian'ireo omby izay mivoaka avy any anaty ranomasina no tena iompanantsika ato anatin'ny ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Raha ny tantara sy ny mistery no resahana dia manana an'izany raha i Madagasikara. Ary maro amin'ny zava-mitranga sy miseho ao Madagasikara no tsy hay azavaina ara-tsiansy satria tany manatantara io ary tany izay tena misy mistery izany Madagasikara izany. Ka noho izay resaka mistery sy ny tantara izay dia mbola maro ireo karazana toerana sy tanomasina izay mbola tsy azon'izaniza itsofoana mandraka teny androany raha ny ao amin'izay Madagasikara izay. Raisitsika ohatra izao ity fanazavana ny amin'ny mahakasika an'ireo omby izay mivoaka avy anaty ranomasina ireo izay mametra-panontaniana maro eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao. Ho an'ilay olona manazava hoe avy anaty ranomasina ny omby dia aza miteny foana rehefa tsy mahay na aleo mangina, ary hazavao tsara rehefa manazava fa hatramin'ny olona heverina fa mpanao fomba aza dia tsy mahay akory. Ilay hoe mivoaka avy anaty ranomasina ny omby dia tsy hoe miaina ao ambany ranomasina akory ny omby na misy tanàna any ambany ranomasina mamoaka ny omby, fa ilay vavahady ara-panahy izay hisokafany na ny portail multidimensionnel no ao ambany ranomasina ao. Azonao ve izany? Izany hoe misokatra ilay vavahady dia mivoaka ny omby dia aveo mikatona ilay vavahady, ary iny tsy hoe misokatsokatra fahatany na andrikandramana fa misy fomba tao sy misy mahay azy. Noho izay dia misy izany ny mitazona iny fomba iny afaka mifandray amin'ilay tontolo izay tsy hita maso sy ilay imponina ao amin'ilay toerana io. Na zareo mivantana no manokatra azy amin'izay fotoana izay, ka izay no mahabe fady ranomasina satria tsy ranomasina iray io akory no tahaka izay eto amintsika, ary tsy voatery hoe omby ihany ny mivoaka avy ao anatin'izay ranomasina izay. Ny ranomasina eto amintsika aza ampitoviana amin'ny ranomasina any ivelany na firenena hafa mihitsiny, fa tsy ahita firenena masina tahaka ity nositsika ity isika na hitety an'izao tontolo izao aza, fa mbola 0,, ny mistery fantatrareo eto amin'ny tany sy ny firenena ity. Eto ihany no misy ranomasina tena maka olona sika be ary be fady izany. Ka ilay hoe ranomasina amintsika gasy dia misy hevitra roa. Ilay izy manao tsiro masina sy ilay izy sacré manana hasina mihitsiny. Dia rehefa hoe misy zavatra mananaina mipetraka ao anaty ranomasina dia misy koa ny hoe ao anatin'ilay rano mihitsiny dia misy ilay ao anatin'ny tanàna izay tsy hita maso ka tsy maintsy manokatra portail izay nisokafana voatongany. Ny atao hoe portail multidimensionnel dia tahaka eo hitantsika amin'ny sareo, sao misy tsy mahazo ny ray, tsy mijanona permanent na maharitra eo akory io fa fotoana fohy fotsiny no isokafana izany. Tsy sokasokafana fahitana io iaho na hoe andrikandramana na kilalao, fa tsy sokatra mihitsy io moa afaka miovaova ny sokafany raha any anaty ranomasina midadasika, ka raha tsy sokatra mihitsiny raha tsy ilay olona natao hanokatra azy na ry zareo tombony mihitsy no manokatra an'izay amin'izany fotoana izany. Tahaka ilay olona lasan'ny rano io dia hoe tsy maty fa tazomin zareo ao. Tsy ao anatin'ny rano ilay olona amin'iny fa any anatin'ilay tanàna na tontolo tsy hita maso,
fa rehefa avoakan'ry zareo dia maty satria avy any ambany any no miakatra sady maty izy mba tsy hamoaka izay tsy ambaratelon'izy ireo izay. Na ranomasina na ranomamy eto amintsika tahaka izany daholo na ireny laky lehibe ireny tena masina ity nosy ity ho iaho zay. Izay ilay mampiavaka ity nosy ity amin'ny firenena rehetra fa maty hasina isika hatrizay fa efa miverina tsikelikely izy zao. Moa nafenina izany zavatra izany no sady lazaina fa asan-devoly sy fanahiny ratsy foana hatramin'izay nisy ny fivavahana kristianina teto amintsika. Mbola ho avy ny fotoana izay hiverenantsika amin'ny tena mahizy azy tsika. Firaisam-beny hazavana maneran-tany ny eto manan-kasy tsara. Tsy isika irery ny zava-mananaina mivelona sy mipetraka eto amin'ity nosy ity fa na rano na vato na zava-maniry aza misy fanahy mipetraka ka izay ilay antony tsy hanaovana maloto amin'ny toerana rehetra eny satria masina moa fanajana azy ireo ihany koa. Dia rehefa hoe misy zavatra mipetraka amin'ny rano na lavabato ny zava-maniry dia tsy eo izy no mipetraka fa ilay vavahady hidirana sy voany no eo ka tsy tiany hanaovana maloto. Tahaka anao ihany hoe ny vavahady fivoahana sy fidirana dia raha eo amin'ny vavahadinao no misy manao maloto na manao izay tsy tokony atao dia mety aminao ve izany? Raha ho an'ny olona manao méditation mahalala izany tsara satria io vatantsika io dia portail tahaka izany ihany koa fidirana sy fivoan'ny fanahy. Fa raha olona tsy mahay tontolo ara-panahy dia normal izy raha tsino ary tsy omena tsiny. Tsy mila resena lahatra na hanaovana hevitra kory aza izany ireny olona ireny fa niveau de conscience samy manana ny azy ka mandany andro fa mbola ho avy ny fotoana hisokafan'ny mason'izy ireny. Ka izay no fanazavana fohifohy ny amin'ny mahakasika an'ireo omby izay lazaintsika mivoaka avy any anaty ranomasina ireo izay mahatalanjona sy mahagaga ny rehetra ny amin'ny mandre sy mahita an'izay fivoan'ireo omby ireo avy any anaty ranomasina izay ary lasa miteraka izay fanontaniana lehibe izay foana moa izay eny anivon'ny fiarahamonina eny ny amin'ny hoe tena avy any anaty ranomasina tokoa ve ireo omby izay mivoaka ireo sa avaiza. Izay masaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo aza lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.